amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy Nazareta no iarabako anareo rehetra zay manaraka ary koa mihaino ny fandarana azo antoka fanavotana amin'i Kristy zay endreketako ny mpitandrina sofinirina Ramboarison. Ko na aiza iza misy anareo fahasoavan'Andriamanitra ny tanteraka aminareo ary samosokafan'Andriamanitra amin'ny fomba mpanao nandray ny afatra sy ny teny ampiorina ny finoana ary atanteraka amin'ny fikasan'Andriamanitra dia ny famonjena ka tonga antsika voamana itsena zay sondrao ny lanitra ary satria ny tenin'Andriamanitra no dinina dia hivavaka atsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa ny fahasoavanao sy famindramponao tanteraka zao fotoana zao dia matoky sy manantena fa ianao na ny mesaina fa indrena fa lalàna ary ameraka teny mivavako ary hitondra ny hafatra ny amin'ny olona zay miainao mitady famonjena fiainana ka mino an Jesosy Kristy tompo ka dia ankalazaina ianao amin'izany mena voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy Nazareta no ano anandratako zany vavako zany misaotra Andriamanitra amen alleluia. Dinitsika farany teto ny hoe Batisa amin'ny fibebana ho amin'ny famelan-keloka ary nambaran'i Jesosy tamin'izany fa hoe mandehana ataovy mpianatra mpianatra firenena rehetra manao batisage amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina satria izay misy atao batisa no vonjena. Ka etsika zany dia andinika hoe nahoana no atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tsara ho fantatra aloha fa Andriamanitra dia tokana nefa miseho amin'ny endrika telo. Ahoana moa ny tena olazana amin'izany? Jesosy Kristy dia nilaza ao amin'ny Jaona 10 ary tsy azon'ny olona zany fanambarany Jesosy zany ary mandraka ankehitriny aza dia maro ny olona mbola tsy malala ny hevitra zany. Jaona 10 izao voalaza eo amin'ny andininy 30 menaran'i Jesosy. Jaona 10 andininy 30 zaho sy ny Ray dia ray ihany. Zaho sy ny Ray dia ray ihany. Ray ihany zany ny Ray sy Jesosy. Hafahafa mieritreritra n'izany hoe ahoana koa zany ka raha dinihina ny tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Efesiana 3 foana marany amin'i Jesosy io. Efesiana 3 andininy 7. Efesiana 3 ary ny andininy 7 izao mivoalaza amin'ny anaran'i Jesosy ary ampahazava ny olona rehetra mba halalany izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Efa dinitsika teto fa Jesosy ilay zava-miafina ary voalaza fa voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izy ary izy tonga zanak'olona io dia voalaza fa nivoaka avy ao amin'Andriamanitra izy. Jaona 9 Jesosy mihitsy nilaza an'io tamin'ny mpianany. Jaona 9 ny andininy 20 ka hatramin'ny 20. Jaona 9 andininy 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fanoharana no nilazako zany zavatra zany taminareo fa ho avy ny andro zay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony fa ambarako tsotra aminareo ny amin'ny Ray. Amin'izany andro zany dia angataka amin'ny anarako ianareo ary tsy milaza aminareo aho fa zaho no angataka amin'ny Ray ho anareo fa ny Ray dia tianareo satria nareo efa tia ahy ary efa niny fa nivoaka avy tamin'ny Ray aho. Eto antsika dia mahita hoe nivoaka avy tamin'ny Ray aho tao amin'Andriamanitra izy nivoaka. Ny andininy 20 eny nivoaka avy tamin'ny Ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao ary hiala amin'izao tontolo izao ny Ray aho ka hankany amin'ny Ray. Miverina indroa mihitsy eto ny teny hoe nivoaka avy ao amin'ny Ray tao amin'Andriamanitra izy nipetraka Ray tamin'Andriamanitra nivoaka avy ao. Ny Fanahy Masina koa dia avy ao amin'Andriamanitra ary zay mahatonga ny hoe Andriamanitra tokana
miseho amin'ny endrika telo. Ary Jesosy ara dia nilaza mihitsy ao amin'ny Jaona toko 10. Jaona toko 10 mazava tsara averiko iteny ty 1:30 teo averiko ihany. Anaran'i Jesosy Jaona toko 10:30 zaso ny ray dia iray ihany. Ary raha mamaky arytsika ao amin'ny Jaona toko 1 Jesosy ety ambonin'ny tany amin'ny fotoana io. Kanefa zao mivoalaza ny 17 sy ny 20. Jaona toko 1 17 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alala Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita n'Andriamanitra naovinanaoviana, fa ny zanaka lahy tokona izay ao an-tratrany ray, izy no manambara azy. Jesosy ety ambonin'ny tany amin'ny fotoana io, nefa voalaza fa any an-tratrany ray izy. Zay saotra manambara hoe zasony ray ho Jesosy dia ray ihany. Sarotra mihitsy mamaritra satria Andriamanitra dia Andriamanitra miafina, zava-miafina Jesosy. Ka izao tsika dia hoe nahoana ary no atao Batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Zanaka mahazanak'olona Jesosy. Ka dia zao dinetsika hoe misy antony tokony fantarin'ny olona tsiray avy zao hoe nahoana atao Batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Andinika atsika aloha hoe nahoana atao Batisa amin'ny anaran'ny ray. Jerentsika ny Jaona toko 10 andininy 19 sy ny 17. Jaona toko 10 andininy 19 sy 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao eny. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Nomeny ny zanany lahy tokona mba tsy ho very rehetra mino azy fa nafiana manak'izay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao, hanameriko zao tontolo zao fa mba amin'izay zao tontolo zao. Mazava tsara amin'ny fanambarana eto. Fitiavan'Andriamanitra, fitiavany ray zao tontolo zao. Andriamanitra dia fitiavana. Tsy tia no very zaho sy anao zao tontolo zao dia nomeny mpamonjy. Dia tsy iza fa Jesosy Kristy izay mivoaka tao aminy ka natao natao hoe zanany. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Zao tontolo zao anatin'ny fahadalàna, faharatsiana, fangalarina, famonoan'olona, fijangajangana, fanamelohana sy ny toetra ratsy rehetra. Tsy foin'Andriamanitra. Zay io Andriamanitra io dia Andriamanitra tena fitiavana tokoa. Tena zava-dehibe mahafitiavana azy zay. Raha toizantsika ihany ny tenin'Andriamanitra hoe ao natao Batisa amin'ny anaran'ny ray. Satria ny olona atao Batisa dia mahatsapa tsara hoe tena tia Andriamanitra, tsy tia no very aho, ka dia natao Batisa amin'ny anaran'ny ray. Ary ao amin'ny Korintiana 2 toko 5 dia misy fanambarana toy izao. Korintiana 2 toko 5 andininy 17 sy ny 20. Korintiana 2 toko 5 andininy 17 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olo amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha reo fa tonga vaovao reo. Fa izany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy. Zero tsara eto matoa lasa olom-baovao ilay olona. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Matoa izy tonga amin'i Jesosy dia olom-baovao. Dia ahoana tonga azy olom-baovao Andriamanitra zany nametraka azy tao satria hoe izany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra. Avy amin'ny ray no natonga ny olona ao amin'i Jesosy. Tombona ve zany? Korintiana 1 toko 1. Satria tsy misy olo tonga amin'i Jesosy no ny fiezahany na hoe vavaka mafy akizay na tonga amin'i Jesosy zanany olo tena. Eny ao ihany zay. Fa zao ny tenin'Andriamanitra. Korintiana 1 toko 1 andininy 7 sy ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe. Korintiana 1 toko 1 andininy 7 mba tsy hisy nofo hazo mirary ao anatry Andriamanitra, fa avy aminy no nanaovana nareo ho ao amin'i Kristy Jesosy
zay nataon'Andriamanitra fahendrena sy famarinina sy famasina ary fanavotana antsika mba tsy sofomasonare hoe ak zany no fiazahako za mivavaka biano zay natonga amin' Jesosy zana n'olo tena eny ilainy zany fa nahoana ny olona anankiray no tonga ao amin' Jesosy Andriamanitra nametraka azy tao amin' Jesosy tsy ny olona anankiray ihany fa izao tontolo zao mihitsy satria raha dinina ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana 5:5 andininy 9 Galatiana 5:5 andininy 9 misy teny toy izao minaran'i Jesosy fa sanatria raha mba misy ataoko rere afa-tsy niazo fijaliana Jesosy Kristy tombotsika izay nakavomo zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny amiko ary za kosa nao amin'ny Kristy de ho tsara eto hoe navomo zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny amiko ary za kosa raha ny amin'ny zao tontolo zao zay ho tsara zany vomo niaraka amin' Jesosy tolo zao tontolo zao ahoana natonga an'izay Andriamanitra nametraka ny olona ao amin' Jesosy zao tontolo zao tao amin' Jesosy ka natonga zao tontolo zao niara-vombo tamin' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Tesalonana voalohany 5:5 Tesalonana voalohany 5:5 andininy 3 sy 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasy anareo samy ho tanteraka aoka arovana avokoa fanahy nareo sy ny ainareo ary ny teninareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tombotsika matoko zay niantsonareo sady izy ihany no hanefa izany zava-dehibe ny fanambarana eto araka ny teny hoe Andriamanitra ny fiadanana hoe ahamasy anareo efa napetraka Andriamanitra atao amin' Jesosy le olona mba niara-vombo amin' Jesosy niara-maty taminy mba afaka ny olona mito manandevo raha nanaraka tsara amin'ny fampianarana tany alohatsika araka ny Romana 9:9 ka hatramin'ny 9 fa niara-vombo amin' Jesosy niara-maty tamiko zay maty afaka mito manandevo zay miny fa niara-vombo tamin' Jesosy de hiara-belona aminy ko de etsika de mahita tsara fa zao Andriamanitra ny fiadana no ahamasina ny olona samy ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tombotsika mazava tsara ny teny 4 matoko le niantso anareo sady izy ihany no hanefa izany Andriamanitra ihany no anatantera zatra tsy ho vitany olombelona ovinana ovina ary tsy misy afa-tsy Andriamanitra manatanteraky sa mazava tsara ty hoe ary Andriamanitra ny fiadanany ahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tombotsika tena mazava de mazava misy fa Andriamanitra no hatanteraka ny olona tsy hanantsiny mandra-piavin'i Jesosy fa tsy fiezahany olombelona misy mazava io teny io ndra ny fiadanany ahamasy anareo zay voalohany samy ho tanteraka zero tsara zay mazava tsara ny teny io ka aoka arovana avokoa na ny fanahinareo ny saina zany sy ny ainareo ary ny teninareo ka tsy hanantsiny mihitsy amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tombotsika mazava 4 hoe matoky zay niantsonareo sady izy ihany no hanefa izany izy ihany no anatanteraka izany tena zava-dehibe misy zay natonga ny ten'Andriamanitra ny Efesianina 2 Efesianina 2 andininy 9 Efesianina 2 andininy 9 ary ny 10 vakitsika aminaran-Jesosy manao hoe fa fahasoavana namonjenareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomeza avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa andreo misy mirere mazava tsara fa fahasoavana namonjenareo fa hoe fanomezana namonjenareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezan'Andriamanitra ny andininy 10 io dika teny ambony de milaza hoe tsy vokatry ny ezaka vita fa andreo misy mirere asa ny fahasoavana anjaran'ny olona mify hoe Andriamanitra miasa hanatanteraka amin'ny famonjena fanavotana ho azy fa raha zany tsy misy hevitra asan'Andriamanitra io asany ray zay natao atao Batisa minaran'ny ray ary apakitsika koa ny
Romanina toko fahatelo. De misy fanambarana toy zao. Romanina toko fahatelo andiny raiky amby roapolo sy ny roa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta manao hoe: fankehitriny de fa nahariary ny fahamarina avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa mba lalàna sy ny mpaminana. Nahariary fa fahamarina avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny fankatoavana lalàna nefa fa mba ran'ireo lalàna mosehatra famonoa zanak'ondry, zanak'osy, le raha latsaky regny. Dia ny fahamarina avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho an'ny zay rehetra mino fa tsy misy hafa. Mazava de mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto fa fahamarina dia avy amin'ny ray. Le ray ny manamarina an'le olona, fa sy le olona no miezaka anao tsara de milaza fa hoe marina ako. Diso zany. Tsy raha zay de mety ho very le olona amin'ny farany. Very mihitsy. Zay mazava dehibe ny famonjena ao amin'i Jesosy. Ary zay nahatonga antsika raha maka raha ny Romanina toko fahadimy andininy valo sy ny sivy. Romanina toko fahadimy andininy valo sy ny sivy amin'ny anaran'i Jesosy: fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombolona mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Ko mainky aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nao marina tamin'ny rano isika. Andriamanitra de mampiseho fitiavany le ray. Zay mampifitiavana azy. Tsy mahakany ke raha atao Batisa amin'ny anaran'ny ray e. Satria jereo ny ray tena manao zany fitiavany mihitsy a, tsy tia nisy ho very isika, ary mahatonga very ny olona anankiray de noho ny tsy fahalalany. Satria ny Baiboly ny madio sevitra eo ny tsy fahafantarao ny soratra masina ny herin'Andriamanitra. Ringana ny oloko ny tsy fahalalana ho ny soratra masina. Zay zany ny ilana mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Zay mazava dehibe ty Romanina toko fahadimy andininy fahavalo fa sivy ity. Ary atoizantsika ihany ny nahoana tokoa re natao Batisa amin'ny anaran'ny ray. Romanina toko fahavalo andininy telo amby telopolo. Misy fanambarana ao natao mombany amin'ny olom-bofio vovontsy inino ny filazantsara. Zao voalaza ny Romanina toko fahavalo ny andininy telo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy: iza no ino hiapanga ny olom-bofidiran'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Araka le zahantsika teo hoe noho ny finoanany amin'le rahan'i Jesosy de nek'Andriamanitra ho marina le olona. Misy famendrena le olona. De iza ny hiapanga ny olom-bofidiran'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Noho ny fifonan'i Jesosy, noho le fanavotana amin'i Jesosy, noho ny amin'le rahan'i Jesosy, noho le Jesosy nitsangana tamin'ny maty tsy mahatsony tsy fanan-kery amin'ny sofatasina efa nanery naharesy ny asa maisa tanteraka. Zava-dehibe misy zany. Azo antoka. Anapaketsika ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahasivy. Timoty faharoa toko voalohany any andininy fahasivy. Zao voalaza: tena zava-dehibe. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misy teny aloha Andriamanitra zay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araky ny asantsika fa araky ny fikasany sy ny fahasoavany zay nomeny antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatsy ny fony fahagola. Eto zao Andriamanitra zay namonjy antsika sy niantso antsika mba ho tonga zanany zany tamin'ny fiantsoana masina, tsy araky ny asantsika na ny fiezantsika zany fa araky ny fikasany sy ny fahasoavany zay nomeny antsika hatsy ny tao amin'ny fahagola tao amin'ny Kristy Jesosy. Zao tsara io, sy nomeny antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatsy ny fony fahagola. Andriamanitra ny namonjy antsika tamin'ny lalan'i Jesosy. Tena nataony zany satria tsy tia nisy ho verytsika. Mazava de mazava ny tenin'Andriamanitra, tsy tia nisy ho very.
rarana zany fanambarandrehetra zany asan'Andriamanitra avokoa no antoka no amonjenantsika fa tsy misy asan'olombelona narayara. Zava-dehibe tokoa zany tiantsika Andriamanitra ary tsy mahagaga raha hoe atao batisa minaran'ny ray tsy zany asan'Andriamanitra ray mba amonjenantsika antonga antsika ao am' Jesosy ataontsika anina fiaina amin'ny alalan'i Jesosy sy ny sisa rehetra fa raha tsy ny ray tsy nety tsy foin'Andriamanitra mihitsy zaho sy anao. Rahantsika ihany ny ten'Andriamanitra. Kolosiana toko voalohany 9:12 ka hatramin'ny 14. Fa tiatsika aminaran'i Jesosy manao hoe ka misaotra ny ray zay nampamendrika antsika hanana anjara ny lova maso eo mazava sady naafaka antsika tamin'ny fahefany maisina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany zay anantsika fanavotana dia ny famelana ny helotsika. Zava-dehibe zany fanambarany zany ka misaotra ny ray satria zay natao ataopisanynarana satria nahoana zay nampamendrika antsika hanana anjara ny lovana maso eo mazava. Izy ny natonga antsika ho mendrika hanana anjara ny lova eo ny olona masina eo mazava sady naafaka antsika tamin'ny fahefany maizina naafaka antsika tamin'ny fahefany ka namindra antsika ho mifanjakany zanany malalany zay anantsika fanavota dia famelany helotsika. Mazava tsara hoe nanafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho mifanjakany zanany malalany. Nafindra ho mifanjakany satria zanany malalany le olona mino. Aderao nge zany asa lehibe zany ka misaotra ny ray zay nampamendrika antsika. Tsy zaho na ianao niezaka ka lasa mendrika fa ny ray no nampamendrika antsika hanana anjara ao lovan'olona masina eo mazava. Dia hoana kosa ary naafaka antsika tamin'ny fahefany maizina naafaka antsika tamin'ny fahefany satana ny asa maizina sy ny devoly rehetrarehetra. Dia hoana koa ka namindra antsika ho mifanjakany zanany malalany namindra tonga ho mifanjakany Jesosy Kristy zanaka malalany zany hoe tonga zanak'Andriamanitra. Dia hoana koa zay anatsika fanavotana dia mifamelana ny helotsika. Noho zany zavadrehetra zany dia tsy mahagaga raha atao batisa aminaran'ny ray sy ny zanaka ao anasina zay zao ny amin'ny ray hitatsika zany ary fantatsika tsara mazava-dehibe an'izany. Ao ny Jaona toko 9 andininy 7:30 ny 4:70 dia misy teny toy zao. Jaona toko 9:7:30 aminaran'i Jesosy manao hoe zay rehetra omen'ny ray koa ahy no anatona aza manatany tsy mba ho laviko mihitsy. Dia ray mihitsy no mame an' Jesosy an'le olona no mame an'le olona an' Jesosy. Ary andininy 4:70 dia hoy koa izy hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray zay naniraka-iny ary zaho nangana azy amin'ny andro farany. Andriamanitra mihitsy ray no mitaona an'le olona ho ao am' Jesosy tena zava-dehibe tokoa. Dia Filipiana toko 4:13 dia misy teny toy zao. Filipiana toko 4:13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe Filipiana toko 4:13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Andriamanitra miasa ao anaty olona mino mba hatonga azy ho azo famonjena atanteraka fikatrana ny sitrapony. Mitovy am'izany koa ny ao amin'ny Hébreu toko 20 Hébreu toko 13 ary andininy 20:20. Vakitsika aminaran'i Jesosy manao Hébreu toko 13 andininy 20:20 aminaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitondra an' Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanankena mandrakizay izy anie hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo zay ankasitrahana eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Andriamanitra miasa ao anatin'lay olona miny atanteraka asa tsara fa zatra tsy ho vitan'ny olona anao vino zany. Ary zay natonga ny Teandriamanitra hatramin'ny famorana amin'ny foara, de zao ny Teandriamanitra amin'ny Deutéronomia 30:9. Deutéronomia 30:9 amin'ny anaran'i Jesosy mina hoe: de ho forahany avy Andriamanitra ao ny fonao sy ny fonony ny taranakao. Itiavanao any avy Andriamanitra ao ny fonao rehefa fananao rehetra. Jereo tsara eto mba ka ho velona akianao. Andriamanitra mamora ny fo, fa tsy vitan'ny olona mana mba forao ny fonareo, fa asan'Andriamanitra mamora ny fo, fa zatra tsy ho vitan'ny olona naovinona. Timoty 2:2 amarantsika azy izao mifanambarana. Timoty 2:2 5:20. Timoty 2:2 anaran'i Jesosy. Mananitra ny mpanoritra amin'ny famoram-panahy, fa angamba Andriamanitra ny mihazo fibebana alalany tsara ny marina, ka hody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devolo izy ianao asambelona hanao ny sitrapony. Eto izy te angamba Andriamanitra ny mihazo fibebana. Andriamanitra ny mame fibebana amin'ny lalan'i Jesosy miasa. Ary tsy magaga raha atao Batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny Zanaka Fanavotana. Fa nidinitsika teto androany hoe atao Batisa amin'ny anaran'ny ray, dia manaraka tsika dia andinika andreo hoe atao Batisa amin'ny anaran'ny Zanaka, mahazanaka olonan'i Jesosy. Fa savan'Andriamanitra amintsika rehetra dia mbo hinotsika izany zavatra nambara rehetrany, ary dia fiadan'Andriamanitra amintsika amin'ny lalan'i Jesosy. Amen. Ivavako tsika. Sotranao zay Andriamanitra mifamindramponao fahatanterahany fanazavana teto, ninaovana Batisa amin'ny anaran'ny ray sy Fanahy Masina, ka dia nazavaina tsara teto hoe nahoana no atao Batisa amin'ny anaran'ny ray. Nazavaina teo daholo ny asan'ny ray apahany amin'ny zay nampahafantaran'Andriamanitra anay, ka dia misaotranao Andriamanitra fa nahafantaranao anay zany mba tonga anay mba anisan'ny olona mino. Ho anao ny dera saotra ary voninahitra Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy Tompo. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Dia manao veloma mahafinaritra indray tompoko. Fa saovan'Andriamanitra amintsika rehetra amanaraka antsika hanohy ny fanambarana hoe atao Batisa amin'ny anaran'ny ray ny Zanaka, zanak'olona ny Jesosy zany, ka dia mandra-peona tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avan'izay ta. Amen.